fifaliana ho ahy ny mpitandrina solofiny irina ramboasaona no miarahabo anareo rehetra zay miaino zao fandarana azantoka amin'ny fanavoto amin'i Kristy na aiza misy nareo ny fahasoavan'Andriamanitra anie ho amintsika rehetra ade mba ho tanteraka amintsika ny fikasany ary satria moa tenin'Andriamanitra no dinina sy azavoaina de tsara tsika mivavaka satria izy ny tompon'ny teny da ny mesaina fahendrena fahalalana raha metraka ny teny mivavako ary tondra ny hafatra amin'ny tsiray avaka mametraka zany ao amin'ny fotsika mba ho tonga fiainana sy fanantenana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ivavaka atsika saotra anao zahay Andriamanitra fa ny fahasoavanao de tanteraka zao fotoana izao de manantena ny antony rafonao zay satria fahasoavana aminjenanay amin'ny finoana tsy avy aminay zany fa fanomeza avy aminao noho ny amin'i Jesosy efa natanteraka amin'ny famonjena ary izy mbola mifona ho anay mivavaka tsy tinoana amin'ny tanakavananao mitondra ny rany ka de ho anao ny dera ho anao ny saotra anao voninahitra amin'izay ambara rehetra misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy mifono ny rano boko mivavaka zany misaotra Andriamanitra amen alleluia donitsika tetony amin'ny hoe ahoana marina zany hoe olona ao amin'i Jesosy ary efa nambara teto moa anteny hoe antanina ny akamaroan'ireo fa ao amin'i Jesosy venao de ao amin'i Jesosy venao eny toko de ahoana natonga anao ao ka zany niezaka zany mivavaka zany an'olo tena za fampandraisy fanasan'ny tompo eny ilaina daholo zany fa ho ny tenin'i Jesosy hoe tsy misy olona mahay manatona raha tsy omeny ray azo zany de koa izy tsy misy olona mahay manatona raha tsy tao amindray zay naniraka fantatsika zany ao amin'ny Jaona toko fahaenina efa nambara teto tsy verenako vakina tsony zany ary rehefa ao amin'i Jesosy de zao ny tenin'Andriamanitra hoe nahoana tonga antsika rehefa tonga amin'i Jesosy tonga zanak'Andriamanitra de Andriamanitra mihitsy miteny hoe Andriamanitra miantso antsika hoe zanak'Andriamanitra rehefa zanaka de nomeny ny fanamasina tsy angatahana koa satria zanaka ianareo de ny raha Andriamanitra ampontsika amin'ny fanahiny zana miantso hoe abaray eo voalaza tsara zany amin'ny Galatiana toko efatra andininy fahaenina ary tsy vita niezak'olombelona io zay nahatonga ny tenin'Andriamanitra tiako vakina le Efesianina toko faharoa Efesianina toko faharoa andininy efatra ka hatramin'ny fahaenina ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izany zava-dehibe no voalaza ao amin'ny Efesianina toko faharoa io zao mifanambarana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo Efesianina toko faharoa andininy efatra ka hatramin'ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo fa Andriamanitra zay manan-karena amin'ny famindrampony na be ny fitiavana zay nitiavana antsika na de efa ny mbola maty ny fahadisoana isika de navelo antsika niaraka tamin'i Kristy fa soavana namonjenareo ary niara-natsangana isika ka niara-napetrany any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy zava-tsara andininy fahadimy na de efa ny mbola maty ny fahadisoana isika de navelo antsika niaraka tamin'i Kristy fa soavana namonjenareo ary mazava-tsara le fanambarany iny andininy fahaenina ary niara-natsangana isika ka niara-napetrany an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy fahasoavan'Andriamanitra io fahasoavana namonjenantsika amin'ny finoana tsy avy amintsika zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra eo amin'ny andininy fahavalo milaza an'izay Efesianina toko faharoa andininy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra mazava de mazava tsara fanomezana Jesosy Kristy tompo fanomezana amin'ny fanamarinana fanomezana amin'ny fahasoavana amin'ny famonjenantsika fanomezana ny fanamasina azay mihitsy nylazainy ao amin'ny Galatiana toko fahaefatra andininy fahaenina Galatiana toko fahaefatra andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe satria zanaka ianareo de ny raha Andriamanitra ampontsika amin'ny fanahiny zana miantso hoe abaray eo ny zanak'Andriamanitra no manomen'Andriamanitra amin'ny fanamasina ahoana moa no nahatonga antsika ho tonga zanak'Andriamanitra de voalaza mihitsy zany amin'ny Petera voalohany toko voalohany andininy fahatelo Petera voalohany toko voalohany andininy fahatelo zao voalaza amin'ny anaran'i Jesosy Petera voalohany toko voalohany andininy telo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay niteraka antsika indray dikan'izany hoe niteraka antsika de nandray antsika ho zanaka araky ny haben'ny famindrampony ho amin'ny fanontenana velona tamin'ny
nitsanganan jesosy kristy tamaty tamytsanganan jesosy kristy tamaty de niaraky natsangana tamy jesosy sika ho tonga zanak'andriamanitra satria nahariaro zanak'andriamanitra jesosy tamy fitsanganany tamaty araky nyvoalazany romanina toko voalohany andininy faefatra zao voalaza minaran jesosy kristy tompony romanina toko voalohany andininy efatra minaran jesosy manao hoe ary naseho tamy kery ho zanak'andriamanitra araky ny fanahany fahamarinana fahamasinina tamin'ny fitsanganany tamy maty de jesosy kristy tombotsika jereo tsy azy zafy hoe naseho tamy kery ho zanak'andriamanitra zany anoky lalan'ny fanahany fahamasinana tamin'ny fitsanganany tamy maty ka rehefa natsanga-andriamanitra tamy maty jesosy naseho tamy kery ho zanak'andriamanitra de araky natsangana tamitsika ndraisyandriamanitra ho zanak'andriamanitra koa azay ny mahatonga le teandriamanitra amy jaona voalohany toy zatsika ny fanambarana jaona voalohany toko fahadimy andiny roa amby folo sy ny telo amby folo jaona voalohany toko fahadimy andiny ndraiky amby folo sy ny roa amby folo amy anaran jesosy manao hoe ary zao ny fanambaran'andriamanitra zany fiainana mandrak'izay no omen'andriamanitra antsika ary eo amy zanany zany fiainana izany zay manana ny zanak'andriamanitra no manana ny fiainana zay tsy manana ny zanak'andriamanitra no tsy manana ny fiainana le olona ao amy jesosy dia manana an jesosy ary ao amy jesosy ny fiainana ka zay manana ny zanak'andriamanitra manana ny fiainana fa zay tsy manana ny zanak'andriamanitra tsy manana ny fiainana azay zany mazava-dehibe hoe petraky ao amitsika jesosy ho ny apôstôly paoly hoe vombo miaraka amy kristy amin'ny fijaliana a tsy za tsony mivela fa kristy mivela atao anatiko le manana fiainana zany mipetraka ao anatiny ka zay velomako ankehitriny eo amy nofo de velomako amy finoana ny zanak'andriamanitra zay efa tia ka nanotra ny teny amonjaka galatianina toko faharoa andininy roapolo misy an'izay tena zava-dehibe mihitsy zany hoe olona ao amy jesosy zany mandray ny fiainana ary avaky atsika raha ny jaona voalohany toko fahatelo jaona voalohany toko fahatelo andininy dimy ka hatramin'ny fahasivy jaona voalohany toko fahatelo andininy dimy ka hatramin'ny fahasivy aminaran jesosy ary fantatrareo fa izy naseho anaisanota tsy mba misy ota ho aminy jesosy zany de nanaisan'ny ota ho an're olona zay ao aminy le olona amy jesosy ao zany hoe olona amy jesosy afaka amin'ny ota manandevo afaka amin'ny fahotana ny andininy fahaenina zay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota zay rehetra manota de tsy nahita na nahalala azy jereo tsara eto fa ovan'andriamanitra tsy mahay manota le olona ao amy jesosy fa raha misy olona morona makany amy fahotana foana de sady tsy nahita an jesosy no tsy mahafantatra an jesosy ny andininy fafito anaka aza vely isa mitaka anareo zay ny manao ny marina no marina eny marina tahaka azy nahoana hoe natonga n'olo marina tahaka an jesosy petraka ho aminy jesosy le marina mitondra ny fiainany mitondra ny fahamarinany de miasa ho aminy mba tanteraka ny fahamarinany ho aminy zay no mahatonga ny ty andininy fafito anaka aza vely isita mitaka anareo zay ny manao ny marina tahaka azy eny marina tahaka azy misy matsy milaza hoe raha mbola nofy any de manota be foana e hovany tsy mahay manota ahoana izy ny andininy fahavalo mianaran jesosy ny jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo zao mifalazany amin'ny anaran jesosy manao hoe zay manota de avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramy voalohany zao ny sekoa ny zanak'andriamanitra de ny anrava ny asany devoly natongavany jesosy de anrava ny asany devoly fa ny devoly de manota hatramy voalohany
azay mazava-dehibe ny andininy fasivy ao no zay andiny fasivy zay rehetra naterak'andriamanitra no tsy manota satria ny voany mitoetra ao anatiny le voany io tsy fa jesosy kristy tsy mahay manota izy satria naterak'andriamanitra ovan'andriamanitra tsy mahay manota le olona ao am' jesosy satria jesosy le voan'andriamanitra ao aminy ary ovan'andriamanitra tsy mahay manota mihitsy izy satria nahoana izy izy naterak'andriamanitra zany hoe ndraisin'andriamanitra ho zanaka zay ny mazava-dehibe ty jaona voalohany toko fahatelo andininy voalohany sy ny faharoa jaona voalohany toko fahatelo andininy voalohany sy faharoa amy anaran' jesosy nao iny indray manao ahoana no fitiavana nasehon'ny raiko ho antsika de ny antsonantsika hoe zanak'andriamanitra sady zany tokoa isika ko noho izany de tsy mahalala antsika zao tolo zao satria tsy malala azy izy ry malala ankehitriny aza dia zanak'andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho zay toetsika rahatra zay fantatsika fa raha iseho izy de ho tahaka azy isika fa ho hitantsika izy de zay tena endriny tokoa jereo tsara eto fa andriamanitra mihitsy no mandray n'le olona hoe zanako anao zanak'andriamanitra ianao ary zanak'andriamanitra de hovany anana toetra hifanaraka aminy nifitiavana fandretena falim-panahy ary nitatsika eto de hoe tahaka azy sika hovany tahaka azy eny ry malala ankehitriny aza dia zanak'andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho zay toetsika rahatra zay tena zanak'andriamanitra tokoa tsy le olona no miezaka mba ho tonga zanak'andriamanitra nanao ny mampiasa ny herisaina am fahaizana fahalalany fa fahasoavany namonjenanareo am'ny finoana ary tsy avy aminareo zao fanomeza avy am'andriamanitra fa fahasoavana namonjenareo am'ny finoana tsy maintsy ao ny finoana fa raha vao tsy ao ny finoana tsy afaka miasa andriamanitra tsy afaka anao ninina andriamanitra fa fahasoavana namonjenareo am'ny finoana tsy avy aminareo zany fa fanomeza avy am'andriamanitra tsy mivokatry ny ezaka avita ozy ny dika tenimbony fa asa ny fanamasina tsy vokatry ny ezaka vita fa asa totosain'ny fanamasina ady le fanamasina no miasa atanteraka zany fitiavana arak'andriamanitra zany afaky itsika ihany mijaona voalohany toko faadimy jaona voalohany toko faadimy andininy valo amby folo zao ny voalaza amy anarantsesy mitovitovy am'le tary ihany manao hoe fantatsika fa zay rehetra naterak'andriamanitra dia tsy manota fa zay naterak'andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasika azy akory le ratsy ery amany ary de miteny hoe ilay naterak'andriamanitra no miaro azy fantatsika fa zay rehetra naterak'andriamanitra ndraisyandriamanitra ho zanany napetrany ao am' jesosy de hovany andriamanitra tsy mahay manota hovany tsy mahay manota mba ho vavolombelony zany hoe andriamanitra fitiavana masina marina tsara ary mamela heloka mandefitra mamindra fo miantra ary tsy manameloka amy mpanota fa mihevitra ny amonjy azy mandra-pikatony atao hoe varavara-pahasoavana fa rehefa mikatona ny varavara-pahasoavana de tsisy fa mirampo itsony fa de fandringanana miandra n'le olona zay tsy mety mibebaka tsy mety mino ny vaovao mahafaly zany isaroantsika n'andriamanitra mandrakariva ka atsika atao ve ny miova tsy maintsy mana fanapa-kevitra aloha tsika hebreo toko fa roa amby folo hebreo roa amby folo ary andininy voalohany sy ny faharoa hebreo toko fa roa amby folo andiny voalohany sy faharoa tapa voalohany amy anarantsesy manao iny ko am'izany satria misy vavolombelona marobe toy zany manodidina antsika toy ny raona de aoka isika koa hanaisitra zay rehetra mitambesitra amitsika mba miota zay malaky maro antsika raoka isika iazakazaka amin'ny faharetana am'izao fiazakazahana filokanana apetraka eo anlohantsika zao mijery an' jesosy tompo ny foloantsika isy mpanefazy asain'andriamanitra manala ny zavatra mitambesitra amitsika sika fa ho tana malaky mazo antsika
tsy ho vitatsika nefa zay fa onozy izy mijery an' jesosy tompo nyfonoantsika izy mpanefa azy misainisaina de manantena an' jesosy hanatanteraky zany fanafahana fiovana fanamboarana izany atra an' jesosy io tsy vitatsika asa my fanamasina raha lazana azy izy satria aokotsika naitro ny zavatra zay mitambesantsika mba miota malaky mahazo antsika ady aoko tsika iazakazaka amy faharetana am'zao fiazakazana amy filokana apetraky o alohantsika izao zakazaka tena manao zay afaka antsika mihitsy ade maharitra tsy ketraka nakivy de jesosy no manatanteraka zany fanafahana izany tena zava-dehibe misy ty teniny itatsika tao amin'ny Hebreo toko voalohany voalohany sy faharoa ty raha raisitsika indray ny Tesaloniana voalohany toko faefatra Tesaloniana voalohany toko faefatra ny andininy efatra amby folo ka hatramin'ny fito amby folo Tesaloniana voalohany toko faefatra andininy efatra amby folo ka hatramin'ny fito amby folo misy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa inotsika fefa maty Jesosy sady efa nitsangana indray de toy zany koa no hitondran'Andriamanitra zay efa nodimandry tao am' Jesosy iaraka aminy fantatsika zany fa le ny olombelona mety maty arao zany alevina any am-pasana ary raha inoatsika fa zao maty Jesosy nefa fa nitsangana indray efa zay ny voalaza ety hoe de toy zany koa no zany koa no hitondran'Andriamanitra zay efa nodimandry tao am' Jesosy iaraka aminy zao no lazainay aminareo amy tenin'ny tompo isika zay verina ka mbola nitoetra mandra-piavin'ny tompo de tsy mba ialoza efa nodimandry tsy akory fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amy fiaintsony ny feony arkanjely ary ny tropetr'Andriamanitra ka zay maty amy Kristy nitsangana aloha ary efa afaky zany de isika zay verina ka mbola mitoetra no akarina niaraka aminy eny amy rao nitsenan'ny tompo eny amin'ny abakabaka taona amy tompo mandrakariva itsika fampantenan'Andriamanitra de zao raha nodimandry atsika maty any am-pasana ka olo am' Jesosy totoko zay to tahaka nitondran'Andriamanitra an' Jesosy natsangany tamy maty mivanta mihitsy nitsangana avao fa mivana tsy mety maty tsy mety lo de le olo am' Jesosy koa refa Jesosy de atsangany tsy mety maty tsy mety lo rehefa efaky zany miaraka re olo mbola velona an' Jesosy hovana tsy mety maty tsy mety lo de hitsenan' Jesosy eny am'rao ny lanitra zay mantsy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Korintiana voalohany toko fa dimy amby folo Korintiana voalohany toko fa dimy amby folo andiny ndraiky amby dimampolo ka hatramin'ny telo amby dimampolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe indro zava-miafina no ambarako aminareo tsy ho dimandry avokoa isika rehetra fa vetiveton'ny ray mpimaso rehefa maneno ny tropetra farany de hovana isika rehetra fa ho tsofina ny trompetra ary maty atsangana tsy ho lo intsony ary isika hovana fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafany tsy fahalovana ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafany tsy fahafatesana rehefa ho avy Jesosy de atsangany amy maty ny azo eo am-pasana miaraka am're olo mbola velona an' Jesosy hovana tsy mety maty tsy mety lo de avy eo araka hitantsika le tany amy Tesaloniana mpiakarina miaraka am' Jesosy miaraka eny amin'ny abakabaka hitsenan' Jesosy eny amin'ny abakabaka eny am'rao ny lanitra de ho any am'ny tompo mandrakariva sika zay le ten'Andriamanitra ary le makany an-danitra io voalazan'ny apokalipsy toko faharoapolo apokalipsy toko faharoapolo andininy fahadimy sy ny enina apokalipsy toko faharoapolo andininy dimy sy enina fa ny sisy samy maty tsy mbola vela mandrapatapitra arivo-taona zany fitsangana voalohany ny ratsy fanahy zany tsy mbola mitsangana maty ho mbo vonjy no mitsangana zay fitsangana voalohany sambatra somasina zay mananjara fitsanganana voalohany ireo tsy mba nana fahafatesana faharoa fahefana fa mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka amin'ny arivo-taona raha olona nalainy Jesosy amin'ny fivinany de miara-manjaka am' Jesosy arivo-taona ny an-danitra any ny sisy samy maty le ratsy fanahy zany tsy mbola velona mandrapatapitra ny arivo-taona
araka nyvoalaza ny sotro maso teo fa mbola ao-pasina ihany akoatran'ireo faty miapatrapatra amin'ny fiviny jesosy kristy tompo. Zay zany ny zavatra voalaza. Raha vakitsika indray ny Romana toko fahavalo. Manahoana maro zany olo am' Jesosy zany. Romana toko fahavalo andiny voalohany sy ny faharoa. Romana toko fahavalo andininy voalohany sy ny faharoa amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary am'izany de tsy misy fanamelona ho an'izay eo amin'i Kristy Jesosy. Le olo am' Jesosy zany de tsisy fanamelona ho azy misy, tsy fiampangana ho azy misy satria fa navelan'i Jesosy ny fahotany voafafo amin'ny boky ny fitadidina daholo ny faratsy ny rehetra any anarana voasotro amin'ny boky ny fiainana. Andininy faharoa. Fa ao amin'i Kristy Jesosy lalan'ny fananaina no nafaka tamin'ny lalan'ny ota sy ny fahafatesana. Lalan'ny ota io satria amin'ny Romana toko fahaenina misy hoe lalan'ny ota fa tsy lalan'ny fahafatesana. Satria raha namaky tsara tsika tao amin'ny Romana toko fahaenina andininy Romana toko fito azafady. Romana toko fito andiny telo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe nefa mahita lalàna hafa amin'ny momba ny antenako aho de amin'ny lalan'ny manohitra fady momba ny amin'ny tenako aho raha dininy ato amin'ity teny ty manohitra ny lalan'ny saiko ka mamaboay amin'ny lalan'ny ota zao momba ny tenako. Tsy ho tsara ty fe lalan'ny ota fa tsy lalan'ny fahotana. Averiko na mandeha ny andininy Romana toko fito andininy telo amby roapolo. Nefa mahita lalàna hafa momba ny tenako aho miady amin'ny lalan'ny saiko ka mamaboay amin'ny lalan'ny ota zao momba ny tenako. Ho tsara zany fa ny saina manana lalàna mampanaiky ny olona ny lalan'Andriamanitra fa ny nofo kosa misy lalan'ny ota. Zay zany mahatonga ny andininy voalohany amin'ny toko fahavalo. Romana toko fahavalo andininy voalohany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary am'zany de tsy misy fanamelona ho an'izay amin'i Kristy Jesosy. Andininy faharoa fa ao amin'i Kristy Jesosy ny lalan'ny fanahanaina no nafaka tamin'ny lalan'ny ota sy ny fahafatesana. Lalan'ny ota zany le izy fa tsy lalan'ny fahotana. Ary zay mazava-dehibe le fanambarana zay. De indray ny Romana toko fahavalo andininy telo amby telopolo. Le olo am' Jesosy zany resahantsika. Romana toko fahavalo andininy telo amby telopolo. Izy ny ampangany olombo fid'Andriamanitra. Andriamanitra ny manamarina azy. Raha Andriamanitra ny manamarina izy indray ny teny hoe ka olo efa nanota io tsy mety io fa efa hitan'Andriamanitra ny fony mibebaka izy niny filazantsara izy de neken'Andriamanitra ho marina izy rais'Andriamanitra ho zanany izy menany fanamasina izy tsy voafafa amboko ny fiainana eny anarany. Ny andininy efatra amby telopolo. Iza no manameloko Kristy Jesosy no efa maty sady nitsangana tamaty koa ka mitoetra amin'ny tanangavan'Andriamanitra sady mifona ho antsika. Mazava tsara eto. Iza no manameloko satana manameloko nefa zao Jesosy ny efa maty ho antsika nandondro sazytsika rehetra sady mitsangana tamin'ny maty koa nahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra ka mitoetra eo amin'ny tananakavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Mifona izy mba tsy tonga no an'ny olona zay mifona mivebaka amin'ny faratsiny satria mba bolo miteny raha misy manomota de manam-pisolo vavy natria indray tsika fa ty isika zany eo amin'ny jaona voalohany toko faharoa ary andininy voalohany. Jaona voalohany toko faharoa andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe anaka zany zavatra zany soratako aminareo mba tsy anotanareo. Raha misy manota de manana solovava ao amin'ray isika de Jesosy Kristy lay marina. Manana solovava ao anatria indray tsika de Jesosy Kristy lay marina. Raha sendra nanota. Zay ny mahatonga ny hoe iza ny manameloka Kristy Jesosy nefa maty ary efa tsangana tamaty ary mifona ho antsika. Iza ny ampango antsika Andriamanitra ny manamarina. Satria zay misy ny ten'Andriamanitra Andriamanitra misy ny manamarina le olona. Romana toko fahavalo ary ny andininy araka ny tentsika teo. Romana toko fahavalo ny andininy telo amby telopolo. Ny anaran'i Jesosy manao hoe iza ny apanga ny olom-boafidin'Andriamanitra. Andriamanitra ny manamarina azy. Ka raha Andriamanitra ny manamarina azy
tsisy zavatra anameloko azy tsony ny ampangatsony na avery azy tsony fa matoa andriamanitra manamarina de andriamanitra koa no mitantana azy tanteraka mba tsy ho very. Zava-dehibe mihitsy anyzany fanambarana zay vakitsika zany any tam'ty romanina toko fa valo ity andininy voalohany sy ny faharoa. Raha vakitsika koa ny tenin'andriamanitra romanina toko fa dimy andininy fahadimy. Ina ny voalazany amin'ny romanina toko fahadimy andininy fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ny fanantenana de tsy mampahamenatra satria ny fanamasa zay nomeny antsika no nentin'andriamanitra nampidina fitiavan-dramanitra ombontsika. Le fanamasa nomena zao de mitondra le fitiavana arak'andriamanitra eo amin'ny fiainan'le olona satria tsy vitan'le olona zany zavatra zany. Zay mahatonga ny ten'andriamanitra hoe Jaona voalohany toko faefatra tsy vitany ezak'olombelona le fitiavana hoe aoka mbanina fitiavanareo. Jaona voalohany toko faefatra andininy fafito misy teny hoe amin'ny anaran'i Jesosy ry malala aoka ifangatisika fa avy amin'andriamanitra ny fitiavana jereo tsara eo ary zay reketra ty no naterak'andriamanitra sady mahalala n'andriamanitra. Avy amin'andriamanitra ny fitiavana zay manana zany fitiavana zany de tanteraka ao am'zany fitiavana satria naterak'andriamanitra izy ary mahalala n'andriamanitra. Ny andininy raha vakitsika any Jaona voalohany toko faefatra io ny andininy roa ambin'ny folo sy telo ambin'ny folo andininy roa ambin'ny folo sy telo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy mbola nisy olana hita n'andriamanitra na oviana na oviana. Raha mifankatia tsika de mitoetra ato amintsika andriamanitra ary tanteraka ao amintsika ny fitiavana. Isa zao raha mitoetra ao amintsika andriamanitra zay vao tanteraka ao amintsika ny fitiavana zany mipetraka ao amintsika ny fanamasa. Andininy telo ambin'ny folo manamarina zay zao no afantarantsika fa mitoetra ao amintsika ary izy atao amintsika de nanomeziny antsika ny fanahiny. Ny fanandriamanitra io zany de tena manambara fa mitoetra ao am'le olona ao am' Jesosy le olona ary andriamanitra ao am'le olona de tanteraka ho aminy ny fitiavana. Jaona voalohany toko faefatra andininy enina ambin'ny folo fito ambin'ny folo. Jaona voalohany toko faefatra andininy enina ambin'ny folo fito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy ary sika efa mahalala sy ny fitiavan'andriamanitra antsika. Andriamanitra de fitiavana ary zay mitoetra ao amin'ny fitiavana no mitoetra ao andriamanitra ary andriamanitra ho aminy. Jereo tsara eo fa zay mitoetra ao amin'ny fitiavana de mitoetra ao amin'andriamanitra izy ary andriamanitra ho aminy. Zany no atanterany fitiavana antsika. Zay niany no atanteraka fitiavana raha zany tsy mety. Ary sika efa mahalala sy ny fitiavan'andriamanitra antsika. Andriamanitra de fitiavana zay mitoetra ao amin'ny fitiavana mitoetra ao andriamanitra ary andriamanitra ho aminy. Mazava tsara zany fa rehefa mitoetra ao amintsika andriamanitra de tanteraka ao amintsika le fitiavana atsika ao aminy. Andininy fito ambin'ny folo zany no atanterany fitiavana amintsika. Tsy misy afa-tsy zay ihany mahatonga le fitiavana amintsika mba hananantsika fahasahina amin'ny andro fitsarana fa tahaka atsika eto am'izao tontolo zao. Tian'andriamanitra ho vavolombelontsika ho tahaka azy eto am'izao tontolo zao. Tsy olona mora tesa na mora sosotra na maipanga na manameloka na mifosa na mitsikera na manaratsy fa kosa tahaka azy zay nahita ny fahotany zao tao sy ny faratsin'ny olona tsy nanameloka fa nanome mpamonjy ary efa nanome mpamonjy natonga aloha zanak'Andriamanitra de meny azy ndray fanamasina de aveo indray nanome fanamasina de hovany ndray le olona hitovy endrika aminy anana fitiavana falim-panahy fanetretena ary hovany mba ho voavonjy itsainan' Jesosy eny am'rano lanitra. Zany mazava-dehibe ny zany hoe olona am' Jesosy. Mbola toizatsika manaraka fa fahasoavan'Andriamanitra ao amintsika rehetra ary mbo tanteraka amintsika ny fitiavana. Hivavaka atsika. Saotra anao zay Andriamanitra mamindramponao. Saotra indrindra zay amin'ny fahasoava famonjena amenao satria fitiavana mandrakizay ny tiavanao anay. Ary ianao no nanazava samy teny anay mba hampafantatra anay ny sitraponao ka tonga anay mino anisan'ny olo am' Jesosy ka mandray ny fitiavana avy aminao. Ho anao ny dera ho anao saotra ny voninahitra Andriamanitra minaran'i Jesosy Tompo. Saotra Andriamanitra amen alleluia. Dia manao velo mahafinaritra indray tompoko fahasoava Andriamanitra amintsika rehetra de toizatsika eo manaraka ko amin'ny anaran'i Jesosy Vandrareta velomo mandram-piona manaraka indray amen.